mpianatra tompo lasy tompo vavy no iarabanantsika rehetra nahatratra ny asaramanitra izany vao ny alahady teo isika nankalaza ny andro krismasy anisan'ny fotoan-dehibe izay ankalazaina maneran-tany izy io ary tafiditra ao anatin'izany fankalazana izany ny hazo noely. Mba fantatsika ve ny tantaran'izany hazo noely izany nidirany teto Madagasikara aleo ny fanadihadiana no amaly izay manarafinaritra ary tompo lasy tompo vavy. Tahirikevitra efatrana indrindra mikasika an'ity hazo noely ity dia voalaza fa tamin'ny taona 4,500 no nankalaza ny krismasy voalohany ny tany Roma fa tsy mbola misesaka hoe hazo aloha talohan'io dia ny 9 janoary natokana hankalazan'Andriamanitra no naterahan'i Kristy fetina nehoana an'i Kristy tamin'ny Jetrisa moa izy io izy io dia novany izy io 20 Desambra satria io andro io no malalavitra ny Équateur ny masoandro hoe solstice d'hiver ary dia natao fankalazana fety-piangonana fiandohan'ny tao-piangonana izy io dia ny hoe advento tamin'izany fa tamin'ny taona 770 dia tany Constantinople nankalazany krismasy voalohany ary eritaona tao reo tany Antiokia ary 2,700 taona tany Egypta ary tamin'ny 4,500 tany Palestine fa tamin'ny taona 770 dia natao nanetriketrika amin'ny fankalazana azy io tamin'ny andron'ny Charlemagne tao amin'ny tanàna atao hoe Sélestat tamin'ny taona 770 zany hoe efa taona taon'io dia nosoranao mpanjaka Charlemagne tany Roma dia tamin'ny andron'ny Charlemagne izy natao hoe fetin-jaza kely izy io tamin'izany. Tamin'ny taona tenantenany tamin'ny Moyen Âge dia samy nankalaza tamin'ny fomba rehetrarehetra ny amin'ny krismasy fa tamin'ireny fety ireny nanomboka ny lalao fampisehoana nahaterahan'i Jesoa tao ohatran'ny fiangonana aloha vao tany amin'ny toerana samihafa zany. Dimanjato taona mahery amin'izao fotoana izao ny nisy ny hazo noely maneran-tany. Hazo noely izay entiny be sy ny maro hanamariana manokana ny fetin'ny noely na ny krismasy. Fomba fanao izay nolovaina hatrany ivelany hatreto Madagasikara ihany koa. Raha ara-tantara dia entina hanamariana ny hazonaina tamin'ny andron'ny Adamaseva ny hazo noely tany am-Piandohana ka tany Alsace no nisy ny fanamariana voalohany tamin'ny alalan'izany hazo noely izany. Raha tany Roma kosa ny nipoiran'ny krismasy tamin'ny fomba hafa. Rehefa tonga krismasy dia ny tantarany momba ny Adamaseva no naseho tao fa tsy hoe fahaterahan'i Kristy dia satria ny 4 Desambra dia lazaina fa andron'ny Adamaseva dia tamin'izay no nasiana ny sapin satria ny sapin maitso ny raviny amin'ny rinana dia rinana biara ny Europa tamin'izany dia nasiana poma miantokatona eny amin'ny ratsany mba hotoazan'ny Adamaseva eo amin'ny fampisehoana dia milaza fanantenana sy tsy vadibadiana zany ny loko maitso tamin'izany fotoana izany. Sankisa-tokantrano dia nisy fotokazo noravahana poma daholo tamin'izany fotoana izany tany fa tamin'ny taonjato fa 20 dia nanenika any Europa ny fomba ny hazo krismasy rehefa 15 Desambra ka ny Andriambavy Charlotte anabavy ny Louis XIV no nanandrana napiditra azy voalohany tao an-dapany tamin'ny 1700 sy arivo dia tafiditra Somatsara tao zany taty aoriana ka tamin'ny taonjato fa 20 dia tafiditra tany Tuileries ny hazo krismasy le misy lehilahy mpanoratra malala hoe Goethe dia nankalaza krismasy tany Alsace tamin'ny 1770 na dia efa tany amin'ny 700 le zaty ketary amboloany dia izy napiditra ny hazo krismasy tao amin'ny lapan'ny Weimar tamin'ny 1770 fotoana fohy tao aoriana zay dia nanao koa ny mpanjakany Angleterre dia nanao koa ny tamin'ny Bohème dia nanao koa ny mpitsoponena tany Amerika nitra tany Suède tany Norvège dia tamin'ny Pétersbourg tany Moscou zany l'izy. Noho ny fiovaovana misy manerana izao tontolo izao anefa
dia nihitatra tao amponin'ny zanak'olombelona ny fitiavana hanatsaratrany ny zava-misy ka hatramin'ny taona 570 ny firenena eropeanina no mpamokatra ny ravaky ny sapin. Nampiasainy tamin'izany ny vera, ny vy, ny savoka sy ny maro hafa raha niainga tamin'ny akora voajanahary izany tany amin'ny voalohany. Satria ny sapin no azo mataty atsika dia io ny ravana sy napoma sy navoankazo mentokantona dia ankehitriny izy raha ty Madagasikara dia ny pain ty Madagasikara sapin moa any akaratra ny tena misy izy io fa tsy dia misy pain aty misy fa vitsy dia reny no ankalazaina dia le izy mohatra somary mampihume any satria zao le mampihume amin'ny hevitra tena mampihume dia ty any Europa no misy neige dia lasa ty amin'ny tany tropikala takatsika io asina neige avy hatrany ohatra avy amin'ny alala amin'ny vovon-dandihazo amin'ny alalan'ny grigirina tsika lazany kanefa raha fa tena anao fankalazana dia reny no tena tokony anaovana fankalazana zany an'Andriamanitra dia mba azo velona raha azo atao kanefa moa ny tontolo iainana koa tsy andanina sy mifandrosoana tsikilany ny tononkalo soratany lehilahy hoe Durmas de Galois tamin'ny taonjata 30 dia nahalalana koa fa labozia dia nandravaka ny azo krismasy fa tamin'izany fotoana zany dia io moa atao hoe labozia raha fa atao hoe miakatra tamin'izany dia milaza olo tsara fanahy fa mitsongoloka ny labozia dia milaza olo ratsy fanahy ka dia tsy nasiana jiro mitsongoloka mihitsy tao am-piangonana fa raha misy tsongoloka hatsangana igny amin'izao fotoana izao azy efa maro ireo haingo sy ravaka maro loko sy amin'ny endriny isan-karazany entina hanaingona ny hazo noely. Le sapin zany tonga dia mazava be zany fankalazana krismasy ho any ankizy ka tongavana Jesosy zazakely zay ny dikany aminay zany hoe zay no fahafantaranay le sapin. Nanomboka tamin'ny taonjato fa 9 kosa saika nahenika manerana izao tontolo izao ny fanamariana ny noely amin'ny alalan'ny hazo noely. Nahoana kosa ary ny fidirana izany teto Madagasikara? Fa ny teto Madagasikara mbo tsara hojirentsika satria itsika malagasy tokony hafatana izy io tsika fa radama voalohany dia nandefa tanorana akany Angletera tamin'ny fotoanandro fa tafaverina zareo tamin'ny 720 dia nitovylana korotsona hoe raha tontolo sy raha voalavo novanara moa zao tateroa natao hoe raha niraka sy raha ombana tany Manchester tany Angletera izo nianatra ka izy reo tafaverina avany dia reo no niresaka mangingina tamin'ny kristianina natao anatin'ny fanenjehana satria natao anatin'ny tena fanahany fanenjehana tam'zany hoe andaotsika kalaza krismasy dia nampianarina zareo nao kalaza krismasy ny kristianina voentsika na dia tany atenibosa tany andosa tany ampivony be tsy mitatara tany atrerazana le andretrera tany fa rehefa malalaka ny fivavahana kristianina dia lasa toy ny feti-pirenena mihitsy satria ny fivavahana kristianina zany tamin'ny androna vala faharoa indrindra dia fivavaha-panjakana dia lasa niombona mila be deabe nankalaza io dia nisy azo noely ka tamin'izany andro zany mialohan'ny krismasy dia anaovana fiomahana be krismasy zany ankoatra ny akanjo tsara tarehy be dia tsy maintsy akanjo foty dia sisy zao tsy maintsy homanina tsara zany mandeha miangona zany mandeha miangona ka tamin'ny andro ny raha ombana ny tena anaovana izy satria izy zao ny ara-piaraka tamin'ny mpanjaka tao anaty rova dia raha tsy diso koa ny fitadidiko mopera Weber sy mopera Finasy io jésuita niasa teto Madagasikara efa tao anaty rova fa mifandray tamin'ny ranavalona anisan'andro zany fankalazana fa saingy fankalazana mangingina tsy fata tsy tena setan izy no fa rehefa manao le fankalazana ny kristianina tamin'izany dia tena mahavare dia ty le fampovara atao dia manomboka amin'ny telo maraina dia efa fiangonana ny fiangonana teto Antananarivo ary dia anisan'ny efa nanaovana fankalazana tamin'izany ny hazo noely dia tamin'izany tena mahavariana mihitsy ny fankalazana izy io teto Madagasikara fa rehefa mankalaza izy dia Andriamanitra no ankalazainy ary io teny diso fitenintsika io hoe ankalaza ny hazo krismasy eo ankalazainy tsy lasa sampy zany ny hazo krismasy fa ankalazan'Andriamanitra eo amin'ny hazo krismasy na ny hazo noely ka zay ny tena zava-dehibe. Fa inona tokoa moa ny hevitry ny hoe krismasy sy ny noely? Ny hevitry ny teny dia ny krismasy inge dia teny anankiroa dia ndraiky Krista dia ndray masy dia ndray hoe masy moa dia masina andro masina moa Kristy moa dia hoe Kristy dia andro masina ny Kristy io ary ny hoe Noël dia avy amin'ny teny latiny hoe Natalie dia matetika ny elina dikany hoe Andriamanitra dia naterahan'Andriamanitra zany na naterahan'ny Kristy fa rehefa miresaka noely izay hatrany eny rehetreny ny hoe dadabe noely
atao frantsa kosa no niaingany ny anarana hoe Père Noël tamin'ny taonjato faharoapolo io. I Nicolas de Mira na ny Saint Nicolas no niantombony ny visiny. Nizara kilalao ho andreo ankizy endry ny aliny 5 ifo 4 Desambra izay fotoana nahaterahan'ny cadeau na ny fanomezana. Fanamarena le nahaterahan'i Jesosy Kristy ny hevitry ny azo Noely anankiray amin'izy le manao pozina ohatran'ny triangle io zany fampianarana momba ny trinité ihany koa izy io ray zanaka sy fanamasina dia ankoatran'izay moa nampifandraisina tamin'ny cadeau tamin'ny fanomezana izy io ho an'ny ankizy indrindrandrindra. Nosinganina manokana ny ankizy eto satria dia fetin-jazakely no ankalazainy. Taona maro taty aoriana na mifandraisina amin'ny misasakaly ny 14 Desambra ny fanaterana ny dadabe Noely ny fanomezana. Ao koa anefa ny milaza fa fahatsiarovana ny zava-manitra sy ny miora izay nomen'ny magy an' Jesosy zazakely ny fanomezana rehefa Krismasy. Antony hafa ihany koa ny fampatsehivana afa nanolotra ny Kristy hamonjy antsika Andriamanitra ka sakafo no nataoko fanomezana tamin'izany tany am-piandohany. Raha ohatra kosa ka efa azo soloina zavatra hafa izany fanomezana izany ankehitriny. Efa miresaka sakafo izay hatrany, sakafo tsy adinoina ihany koa rehefa Noely ny bûche de Noël izay tsy fantatra mazava aloha hatreto ny tena namorona azy io voalohany. Ifaly tsika amin'ny Krismasy fomba fitenila masy dia hoe anao Krismasy sambatra angamba hoe itsika no sambatra manao Krismasy mba anao taom-baovao fifaliana dia itsika no faly anao taom-baovao fa ny taom-baovao efa ho faly na Krismasy ho faly fa itsika no faly itsika no sambatra. Tapitra ny fandaharantsika ho an'ny androany, ankasitrahana isika rehetra niaraka teto hatramin'ny farany, ankasitrahana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natontosa izao fanadihadiana izao. Eto ary izahay dia faly sahady no mirary soanao ao atokantrano hahatratra izany ataona 17:02 izany. Dia izay ihany koa no azo ambara aloha hatreto fa dia manome fotoana ary ho amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Veloma tompoko.